Toy izao indray ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 9 novambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 7 novambra taona 2022 amin'ny 9 maraina. Foana ny fampitandremana noho ny amafin'ny rivotra amin'ny morotsirak'i Madagasikara. Iatsikilan'izay dia azo lazaina milamina ihany koa ny toetry ny andro any an-dranomasina, afaka mitrandraka tsara ny fiarina any an-dranomasina zany ireo mpiandrika sy mpampiasa an-dranomasina na izany na tsy izany aza entanina foana mba homalina hatrany. Ny toetry ny andro amin'ny morotsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy Atsinanana somary atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho folatra amin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy ny onja ray faingo 3 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro, andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana tandrifin-drahona Mahalana ho avy avaratra na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, andrahoana vitsy ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy ny onja anodidina ny 2 metatra, isan'ny rano madinika avy atsimo. Ho an'ny morotsiraka Andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankabo, andrahoana vitsy ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora, hatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabena aherin'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra, mety hahatratra 2 metatra sasany any amin'ny tapany atsimo. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsimo ny rivotra ka ho folatra amin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hielina ho avy Andrefana rehefa atoandro ka manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonjaben'ny ranomasina avy ny onja 1 hatramin'ny 2 metatra sasany. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona amin'ny maraina ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Ho avy Andrefana na avaratra Andrefana kosa ny atoandro ka manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina amin'ny ankapobeny avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra. Ny amarana anazy Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, anorana tandrifin-drahona ny maraina ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra eo anelanelan'ny Nosy Be sy ny tanjona Bobaomby ka ho 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Ho avy Andrefana kosa ny atoandro ka manodidina eo amin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra Andrefana ny rivotra ny ankafa ka manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra.